mandrapiavin'ilay tompo anjamanitra ilay ray zay be fitiavana no masianampitantana komaeretsa ry sekoly movondona sosay tsy ananaia aniasa falabeazana abandesonany tanizazana sekoly mahareta tsaraiana mandrapiavin'ilay tompo jesosokina izy no hitarikaosa vavolombelona tsemenatra komaeretsa ry sekoly movondona sosay tsy ananaia aniasa falabeazana abandesonany tanizazana sekoly mahareta tsaraiana mandrapiavin'ilay tompo zay sarana lay fanahy imasinany no ampahelinay zanazane komaeretsa ry sekoly movondona sosay tsy ananaia aniasa falabeazana abandesonany tanizazana falmeraba tsika rehetra ny atokantrano andry afaka malala tratry ity alahady voalohany aorinan'ny paska ity amandinatsika amin'ny alalan'izao fampivavahana izao ary anomana ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo izay nandresy ny fahafantesana sy nitsangana tamin'ny maty ho antsika miomona fomampanatsika raha afaka malala ankalazan'Andriamanitra ary hitrotro-mbavaka ny firenentsika ny fiainantsika mba ho eo mba fahasoavan'ny tompo hatrany izany isan'androtsika izany. Ny salamo fahavalo amby zato andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina no isaorantsika sy hiderahantsika ny tompo. Salamo fahavalo amby zato andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina no hiderahantsika ny tompo. Aorian'izay dia ny hira fahasivy amby telopolo andininy voalohany sy andininy fahaefatra ary ny andininy fahadimy. Ny salamo fahavalo amby zato hiderahantsika ny tompo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Aorian'izay dia ny hira fahasivy amby telopolo andininy voalohany sy ny fahaefatra ary ny andininy fahadimy. Hampitobonina amin'ireo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy tompo mpamonjy antsika. Aoka hideran'ny tompo itsika ny havako malala. Andriamanitro tafatoetra ny foko. Ny fanahiko ny hira sy ankalaza. Mifoaza ary valisy lokanga. Ifo maraina koa. Hideranao eny amin'ny firenena maro o Jehovah ary ankalazanao eny amin'ny jentilisa. Fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindramponao ary mipaka eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandrata any ambonin'ny lanitra ianao Andriamanitro ary aoka ety ambonin'ny tany rehetra ny voninahitrao mba hahafaka ny malalanao dia vonjeo amin'ny tananao ankafananao kavalio. Amen.
ivavaksika ny tompo Andriamanitra io misaotra anao zahay noho ny fotoana anomenao anay ankehitriny amin'izao alahady voalohany sahady ao arinan'ny Pasika izao, zay ijoroana vavolombelona ny amin'ny fahavelomanao Jesosy Kristy mpamonjy anay. Dia ndreto zahay miombam-bavaka mankalasa manome voninahitra ary mihindrana zany tenin'ny mpanao fisalama zany fa tafatoetra ny fonay, fo tsy mitebiteby, fo tsy feno tahotra, fa fo tafatoetra aminao Andriamanitra no mankalazanao ankehitriny. Koa raha isofanatitra manompofona kasitrahanao zao fiarahana ivavaka izao eo nelanela toerana elanela tany mampisaraka anay saingy miombonao aminao Jesosy Kristy tompo zahay fiangonana ankehitriny, dia meteza eo afovoana tsiraray avy amin'ny asa amin'ny fanahinao masina ary fenoin'ny fahasoavanao ny fotoana manontolo, dia meteza ampahery anay ary naiza n'ity alahady ity tompo iantsona sy dia nananaranao isa tokantrano, dia jereva ny famindramponao zany hoentinao mampahiry mitaiza manolokolo ny finoanay ao aminao Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana zay amakina ny soratra masintsika ry havako malala. Ny hira fa 8:700, ny hira fa 8:700, ny andininy voalohany, andininy fahatelo ary andininy fahaefatra no ataontsika. Dia iroso amin'ny vakiteny zay hoentin'ny tompon'anjara isika. 8:700, andininy voalohany, fahatelo ary fahaefatra. Tonga eo amin'ny fotoana andrenisana ny tenin'Andriamanitra isika. Mialohan'izany dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra, indray izany fifalianay, fa mbola nomenao fotoana indray izay azahoanay miaino ny teninao. Misaotra raha io, mankasitraka. Ao anatin'izany ary dia mangataka ny fanahinao masina izahay. Engany Andriamanitra,
hitoetra ao anatinay izany fanahinao masina izay ho anay mpamaky mba zahoanay mamaky ny teninao araky ny sitrakao ary ho an'ny mpanomponao izay hitondra ny teny afatra avy any aminao daoka ihany koa ny fanahinao masina mpitoerinao anatiny mba ahafahany miteny araky ny fombanao ary ho anay vahoaka izay miaino sy mandre ny teninao dia hampangino avokoa tompo izay rehetra manelingelona ny teninao fa aoka ianao rery no anjaka ao anatinay aoka ny fanahinao masina anazava ny saina mba handray ny teninao aoka ny fanahinao masina ame fifaliana ao anatin'ny fo mba zahoanay miaina ny teninao dia ho totosa aminay tokoa ny tarigetra ny FJKM tompo manao hoe fokiso filazantsara ny nosinay ary ahelinay era-tany izany mitenena tompo fa miaino ny mpanomponao amin'ny anaranao tompo ty no ametrahana izany vavaka izany misaotra ray eo amen. Fanekena taloha bokin'ny Daniel. Daniel toko fa 12. Daniel toko fa 12 atombontsika amin'ny andininy voalohany. Daniel toko fa 12 resitsika eo amin'ny andininy voalohany ary ho faranantsika amin'ny andininy fahatelo. Ny teny tovakitsika amin'ny anaran'ny tompo. Ary amin'izany andro izany dia hitsangana akela andrian-dehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao. Ary isy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisiny ny firenena ka hatramin'izany andro izany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Ary maro amin'izay matory amin'ny vovoky ny tany no hifo. Ny asany ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Ary izay mamerina ny maro ho amin'ny famarinana dia ho tahaky ny kitana mandrakizay leroy. Amen. Fanekena vaovao bokin'ny asan'ny apôstôlo. Bokin'ny asan'ny apôstôlo toko faharoa. Asan'ny apôstôlo toko faharoa andininy 720. Asan'ny apôstôlo toko faharoa andininy 720 faranana amin'ny andininy fahenina amin'ny 430. Ry rahalahy, ako mba ilaza aminareo maromarona ny amin'ny Davida patriarka fa efa maty izy ka nalevina koa ary ny fasany eto amintsika mandrakandroany. Ary satria mpaminany izy ka nahalala fa Andriamanitra efa nanao fianianana tamin'ny fa izay ateraky ny kibony no hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany. Koa raha mahita raha teo izy dia nilaza ny mpitsanganan'i Kristy fa tsy nahafoy ho any amin'ny fiainany tsy hita izy ary ny nofiny tsy tratsiny ny roho. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona izany zahay rehetra. Ary rehefa nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny iray ny fanahy masina nokasaina dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra fa hoy izy: Jehova nilaza tamin'ny tompontsika hoe mipetraha eo ankavanako, eo an-tanana ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Koa aoka ho fantatry ny tananak'Israely rehetra maromarina fa iny Jesosy nomboanao tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompontsy Kristy. Fananatsika ny vakiteny filazantsara ka araka ny Lioka toko fa 720. Lioka toko fa 720 andininy fa
420 Luka toko fa 420 andininy fa 420 ary faranana amin'ny andininy fa 720 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy taminy, izao no teniko izay nolazaiko taminareo fa mbola atao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nanokatra ny sainy ireo izy hahalala ny soratra masina. Ary hoy izy taminy, izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema, ary ianareo no vavolombelona izany. Ary indro izao mampitondra ny teny fikasany niraiko ho anareo fa mitoera eto an-tanàna mandra-pahana fina anareo amin'ny hery avy amin'ny havo. Ray masonao manamasinana amin'ny famarinana, teninao amin'ny famarinana. Amen. Tonga eo amin'ny fotoanany toritentsika ry havako malala. Melo zany dia ny hira fa 420 sy 200, 420 sy 200, andininy voalohany, andininy faharoa sy andininy fahatelo no ndeha ho ataotsika. 420 sy 200, andininy voalohany, andininy faharoa ary andininy fahatelo. Manantitra ny fiarabanantsika rehetra aminaran'i Jesosy avana ny atokantrano manaraka izao fotoam-pavahana imbonantsika fiangonana izao, ary fahalaty koa mifanatitra ava amintsika amin'ny alalan'izao fitaovana isaorantsika ny teknisianina, isaorantsika izay rehetra mandavorary ity fotoana ity, ny mpitendry zava-maneno, ny tompon'anjara rehetra, ary dia sahany anonantsika ny firarian-tsoa ao amin'i Jesosy Kristy Tompo dia ny avantsika rendry avako. Ny bokin'ny Daniela toko 20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ry havako no voalahatra ho isan'ny perikiopa tamin'ity alahady ity, ary dia avy amin'izany bokin'ny Daniela zany no hanakinantsika ny toriteny, hitaomanantsika hibanjana an'Andriamanitra ary hijoroantsika vavolombelona na amin'ny fibebahany io na amin'ny asa tsara. Daniela toko 20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Ny bokin'ny Daniela ry havako malala dia mitononony ireo mpivaofo ny testamenta taloha hoe lay apokalipsy ny testamenta taloha, lay apokalipsy ny testamenta taloha. Ny antony dia mitovy amin'izay lazain'ny apokalipsy ihany ny fomba fijeriny, mitaona ny mpino hitodika ho amin'ny fiainana ny ambadiky ny fahafatesana, ary mitaona ny mpino atsiaro ny fiavin'ny tompo indray na ny eskatolojia. Ary dia ny bokin'ny Daniela moa izay eto ampilatanantsika ity ny toko 20 dia mizara roa mazava tsara mihitsy izy. Hita teo apokalipsy ny testamenta
taloha ity. Ny toko voalohany ka hatramin'ny andiny ka hatramin'ny toko fahaenina dia mitantara ny fiainan'i Daniela, ny fiainan'ireo zanak'Israely tany amin'ny fahababoana tamin'ny andron'ny Nebokadnezara, ny zava-tsarotra ny lalovana. Zay zany landiny ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahaenina. Fa manomboka amin'ny toko fahafito kosa no tena miariary ilay mahaboky apokaliptika ny bokin'ny Daniela. Zany hoe mitaona ny olona atsiaro ilay fiainana any ambadika ny fahafatesana, mitona ny olona atsiaro ny fiavian'ny tompo, ary mitona ny olona hibanjina ny hoe zao ny zavatra hitranga any aparany any. Dia amin'ity toko fahafito ity ara no aminan'iny Daniela, nahitany Daniela fahitana zany amin'ny toko fahafito, mipaka ny teny toko faharoa ka volaza teo. Dia ny toko fahafito dia mahita fahitany Daniela, ary ny fahitana hitany Daniela dia misy biby 4 hitany Daniela. Ka amin'ny andininy faha-4 amin'ilay toko fahafito, ka andininy voalohany moa zany indrindra andininy faha-4, dia mahita Daniela mahita liona tranga vanatranyainga vanataramasina, dia mahita liona masika zay oarina amin'ny fanjakana babiloniana. Io lay vanimpotoana zay fahitana hitany Daniela zany, izay vanimpotoana nahababony zanak'Israely. Dia ny faharoa nahita fahitana izy, dia orin'izay indray dia nahita ny bery izy, ary biby zay masika dia masika tokoa hoy izy. Rindriko ny faharoa lay biby hafa tahaka ny bera, izay nampisondrotra ny ila-tenany sady nisy taolatezana 3 teo am-bavany anelanelan'ny nifiny, ary mitsangana omana nofo be. Milaza fa ity fahitana faharoa ity dia milaza ny fanjakana ny Mediana sy ny Persiana, izay andrava ny fanjakana babiloniana. Ary ity fanjakana ny Mediana sy ny Persiana ity zany no amin'ny vanimpotoana io no ivoahan'ny zanak'Israely amin'ny fahababoana. Dia ny fahatelo zay hitany Daniela dia hitantsika lay leopard amin'ny andininy fahaenina, ary no ny afaka zany dia nahita fa indro nisy afako toy ny leopard izay nanana ny elaborona 4 teo an-damosiny, ary biby io nanana loha 4 ary nomena fanapahana izy. Io dia tsy hafa indray fa sary ny fanjakana Grika. Fantatsika moa zany ara-tantara fa zay ny fizontrany fanjakana babiloniana, fanjakana Mediana sy ny Persiana, ary avy eo ny fanjakana ny civilisationna Grika, izay tena naherisetra tokoa. Ary hitany Daniela tamin'ny faminaniana sy ny fahitany amin'ny ny fahaenina io lay hoe nanana elaborona 4 ary nanana loha 4, toy ny faminaniana avy hatrany ny ivakisan'ny fanjakana Grika. Satria fantatsika fa tamin'ny andro Alexandra lehibe io andin'ny fahaenina io, atatoriana teo amin'ny tantaran'ny civilisationna Grika. Dia rehefa maty Alexandra lehibe dia nofonon'ny olona ny zanaka Alexandra lehibe, izy reo lazanany zany, ary tereo jeneraly ny Alexandra lehibe 4 no zaran'ny fanjakana Grika. Dia izay io faminaniana hitany Daniela io hoe nanana loha 4 ary nanana elaborona 4. Dia natanjaka tokoa ty fanjakana Grika ity. Sangy farana ihany izy io ny fahitany Daniela toko fahafito. Ary manomboka amin'ny andininy fahafito sy ny fahavalo kosa dia fahitana hitany Daniela indray dia zay nampitsanga mbolo azy sa nampirolokoditra azy mafy tokoa, dia ny fahitana ny faha-4 farany. Dia hoy izy manao hoe indro faha-4 biby mahatsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra, ary nanana nify vy lehibe izy, ny hinana sy nanotaota izy, ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony. Zany hoe io dia tsy afa-tsy akory fa le civilisationna romana. Teo anatin'ny civilisationna romana, teo anatin'ny fanjakana rehefa lefy ny fanjakana Grika dia niditra le kosa ny fanjakana romana, ary io andininy fahafito izay hitany Daniela io. Nahery ny fanjakana romana, koa izy manao hoe ary dia manana tanjoka 10, ary nisy raha tanjoka fa 1/10 izay hita teo amin'ny tantaran'ny fanjakana romana io. Ary izay fanta izany no zany fahitana rehetra zany no asehon'ny toko fahafito mandrapatonga ty amin'ny toko 12. Faminaniana ny amin'ny hoavy zany io asehoan'ny bokin'ny Daniela io.
dia aty amin'ny izao toko faharobin'ny folo resantsika zao ary afaka malala dia ny faminaniana hitany Daniela dia ilay atao hoe amin'ny vanim-potoana efa farany amin'ny fiafarany zao tontolo zao. Aty amin'ny vanim-potoana efa farany amin'ny fiafarany zao tontolo zao dia hoy izy amin'izay vanim-potoana farany zay hisy ady lehibe, ka hisy ady lehibe dia ady lehibe zay atrehan'ny olombelona aloha voalohany indrindra. Hisy ady lehibe atrehan'ny olombelona, hisy korotana zany zay hianjady afenan'ny olombelona. Ary efa tenenin'i Jesoa hoe hisy fanjakana amely fanjakana, hisy firenena amely firenena izay hisy adiny olombelona sy korotana maro isan-karazany eto ambonin'ny tany. Ny faminanian'ny Daniela sy faminanian'ny filazantsara mihitsy dia ny ady faharoa dia hisy koa ny adin'ny anjely. Amin'ny vanim-potoana farany io dia hisy ny adin'ny anjely. Ary eto dia hoy Daniela manao hoe miditra trehatra ny arkanjely Michel na Mikaela izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Daniela. Misy arkanjely roa fantatry ny soratra masina dia ny arkanjely Gabriel izay mbola resahan'ny Daniela eto, fa resahan'ny filazantsara koa izay nilaza ny momba ny fahaterahan'ny Mesina, fahaterahan'i Jesoa, dia izy roa lahy reo zany, ny arkanjely Mikaela sy ny arkanjely Gabriel dia fantatry ny soratra masina mihitsy. Fa misy moa ny arkanjely Rafaela dia tsy hitantsika eto amin'ny baibolin'ny protestanta kosa, fa hita ao anatin'ny bokin'ny Tobi hoe misy arkanjely anankiray antsoina hoe Rafaela. Reo arkanjely telo reo no fantatry ny soratra masina, fa misy karazana arkanjely raha ohatra ka manaraka ny fonina orthodoxa dia misy arkanjely isan-karazany, misy Uriela sy ny sisa rehetra, fito ny arkanjely amin'ny fonina orthodoxa. Fa amin'ny baibolintsika protestanta moa tsika motsy dia tena miresaka lava momba ny antsoina hoe anjely, dia saika ny arkanjely na Mikaela sy Gabriela Rafaela zany no matetika na indray mandeha na indroa rentsika. Fa eto dia miavaka mihitsy ny arkanjely Mikaela, resahan'ny bokin'ny Joda teo izy io, resahan'ny bokin'ny Apokalipsy ary resahan'ny bokin'ny Daniely ity. Zany hoe lay lehiben'ny anjely, lay anjely zay manana fahefana, nomena fahefana ary hoy ny faminaniana azy. Misy sary anankiray zay tany amin'ny taona 719 nataony Raffaello Sanzio izy io, izay nalaza be tamin'ny vanim-potoanan'ny faraparan'ny vanim-potoana antenantenana ny Moyen Âge, dia mbola voatahiry amin'ireo musée malaza eran-tany ilay sary. Misy moa zany copie mihelipatra eran-tany, izay sary maneho ny nandresen'ny arkanjely Mikaela any Satana. Ary ilay sary zay lehibe dia lehibe dia maneho fa resy tanteraka Satana, ary zay tsy afa fanalaina tamin'ity bokin'ny Daniela ity, zay sary zay sy nalaina tamin'ny bokin'ny Apokalipsy. Raha afaka malala inona ny afatry ny Daniela toko 12. Isika hoe Daniela toko 12 zany dia maminany na maneho fahitana fa any am-paranaina dia izy zavatra hitranga ary loza mahatsiravina. Dia amin'izay andro farany zay dia hoy Daniela hoe isy fahoriana lehibe, isy fahoriana lehibe eto ambany masoandro, ary tsy mbola nisy fahoriana tahaka zany any am-parany any. Ny filazantsara manomboka amin'ny Matthieu 7:20 dia maminany an'izay raha teo koa, mampafantatra an'izay Jesosy hoe ny fiafarany zao tontolo zao dia fiafarany zay ao anatina fangiry firiny zao tontolo zao, hikorotana ny hatramin'ny toetrandro ho verihevitra ny olombelona, hisy zavatsarotra maro isan-karazany, fifamonoana, fifampiangana ary fanenjena ny kristianina azy amin'izany andro farany zany. Saingy zao rehefa malala nisy tokony adinoantsika dia itony boky itony dia ny bokin'ny Daniela na ny bokin'ny Apokalipsy dia tsy boky natao ampitahotra akory ny famakiana azy, tsy boky izay natao ampiroro akory ny famakiana azy, ary boky izay tsy natao ampangatsika amin'ny finoana, fa boky izay natao ampahirezana ny mpino ao anatin'ny fahoriana, ampahirezana ny mpino ao anatin'ny fanenjena. Tsy tokony adinoantsika fa ny bokin'ny Daniela dia nosoratana izay ho an'ireo jiosy, ho an'ny zanak'Israely mbola tany amin'ny fahababona, ary ny bokin'ny Apokalipsy dia nosoratana ho an'ny fiangonana izay niaritra ny fanenjena tamin'ny andro fanjakana Romana. Ny dikan'izany raha mamaky azy ny mpino, mamaky zany boky apokaliptika zany, dia voamaika tokony miamahery ny finoany, voamaika tokony miamitombona bebe kokoa ny fanarahana an'i Kristy sy ny fanarahana an'Andriamanitra.
no zany dia ity boky ity raha mitely hoe misy zavatra sarotra mampiroro isy fahoriana izay tsy nisy tahaka zany hatramin'izay nisy ny firenena ho izy dia tsy hoe mampitahotra akory avako malala ho an'ny mpino zay mamaky itony boky apokaliptika itony ka mipanjana ny fiainana ho avy a dia tsy tokony ho matahotra izy fa tokony vao mainka miorina ny finoana dia eto ary avako malala inona ny ampiorenana ny finoanao voalohany indrindra raha mamaky ilay andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo sika dia ny zavatra asehony ity andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ity dia ny fifanohizany ankehitriny sy ny fiainana ho avy zany hoe lay fiainana ho avy tao amin'ny Daniela hobanjintsika eto izy any aparany any dia hitsangana izay matory ao amin'ny vovoka dia hifo ary dia mirapiratra tahaka ny efa mirapiratry ny kintana ireo izay namerina ny maro tamin'ny fahamarinana zany hoe tao amin'ny Daniela zany ny mpino hibanjina ny fiainany ambadika ny fahafatesana sy ny fiaviany ny andro farany fa zao rehefa ko malala izay andro farany zay na izay fiainana mandrakizay zay dia mifampitohy amin'ny fiainana ankehitriny mifampitohy amin'ny fiainana ankehitriny ahoana moa hoe mifampitohy amin'ny fiainana ankehitriny zany hoe amin'izao ankehitriny ny ainanao zao amin'izao ankehitrinynao zao no anomananao lay famirapiratana ao amin'ny fiainana mandrakizay lay fiainana mandrakizay rehefa ko malala tsy misaraka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao fa tsy hafa fa izao vanim-potoana iainantsika izao ihany no azahoantsika lay fiainana ho avy mamirapiratra zay mahatonga ny boky ny Daniela eto miteny hoe iza endry ankehitriny io dia mirapiratra toy ny fa mirapiratry ny lanitra ho avy io izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana ankehitriny io dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory ao aoriana zany hoe tsy tratrany tsy tonga ho azy amin'ilay famirapiratana sy lay fifaliana ny olona raha tsy miaina tsara ny ankehitrininy ao amin'i Jesosy Kristy tompo ny mpino mahasalavako malala dia mieritreritra indraindray fa ny mahamaiky azy dia nibanjina n'ilay fiainana mandrakizay ihany zava-dehibe ny fibanjisana ny fiainana mandrakizay fa manamaivana ny fijoroana vavolombelona ankehitriny izy ary manadino fa io ankehitrin'io no anomanany ny fiainana mandrakizay zany hoe tsy ho tonga ao amin'ilay fiainana mandrakizay mihitsy ao anatin'ilay famirapiratana ny mpino raha tsy miaina ny ankehitrininy amin'ny finoana izy rehefa ko malala nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nanafatra na hoe mandehanany amin'izao tontolo zao fa momba anareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahatapelana izao tontolo zao inona lay ankehitriny lay mandehana inona lay ankehitriny lay fijoroana vavolombelona nandray raha toa ka mamaky tsara antsika ny soratra masina ny havana dia mifakapanahy betsaka mety mampanadino ny mpino ny fijoroana vavolombelona ny fahatserovana fa matoa ianao misy amin'izao vanim-potoana iainanao zao nataon'Andriamanitra misy ianao dia amin'izao vanim-potoana iainanao ankehitriny zao zany no ilana ny fijoroana vavolombelona zany hoe lay fomba fijerinao ny fotoana dia izao ankehitriny zao Andriamanitra ny milanao tsy any ambadiky ny fahafatesana akory no ilananao zay mazava ho azy any fialan-tsasatra any ao amin'ny tompo any famirapiratana fa eto ianao ny manovokovoka miasa mijoro vavolombelona eto ianao ny miaritra ny fitoriana ny filazantsara dia ohatsika manao hoe fifanohizan'ny ankehitriny sy ny fiainana mandrakizay no ambaran'ny Daniela eto ala hoe ary avako malala fa lay Jesosy Kristy tompo nandresy ny fahafatesana dia Jesosy Kristy tompo te hampiasanao amin'ny vanim-potoana ankehitriny io ankehitriny iny nary ny zavatra tiany tompo ataonao raha tarafina amin'ilay filazantsara zay nivakitsika teo na ny asan'ny apôstôly zay nivakitsika teo raha sotra masina manontolo mihitsy aza inona lay ankehitriny zavatra tely ry avako malala ka ifampitohy amin'ilay ho avy tazanao io lay ho avy zay famirapiratana lay ho avy zay fitsanganany tena maty zay mpanjininao io tao amin'ny Daniela mpanjininao io dia ny ankehitrinynao farafaratsana reto misy zavatra telo reto farafakely voalohany dia zao ry avako malala ny ankehitrinynao dia fiainana amin'ny fahasoavana ka satria fiainana amin'ny fahasoavana io dia miasa ianao zany zay ny voalohany ry avako malala
lay fiainana ankehitriny zay ifampitoy amin'ny fiainana ho avy dia tokony ahatsiarovanao ny fahasoavan'Andriamanitra ka atonganao miasa. Ny olona miasa ry havako malala ao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra dia olona mahatsiaro ny fahasoavana. Azo tonona fa tsy mitovy ny ataontsika hoe ny kristianina miasa sy ny tsy kristianina miasa. Averina. Tsy mitovy ny mpino miasa sy ny tsy mpino miasa. Amin'ny mpino ny asa na asiny io ataonao io dia tsarovy fa fahasoavana io. Aminao mpino ny mahatoanao miasa marina loatra fa miteny ny Baiboly hoe zay miasa dia tokony azo ny karamany, zay miasa aoka izy tsy hihinana. Fa ny asa tia natao hoe dia lay asa zay asa andehananao amin'ny fahasoavana. Ny asa ny havako malala antsika kristiana dia tsy zioga akory, tsy zioga ny asa, fa ny asa dia tena fanomezam-pahasoavana ny asa. Ny asa dia fitahiana ny asa, ary amin'io asa ataonao isan'andro io no anomponao an'Andriamanitra. Ka raha miteny asa isika ty havako malala dia lay asa amelomanao teny io fa lay asa fanompoana an'Andriamanitra raha teo koa io. Havako malala manova ny fomba fijerinao mihitsy zany ny fitsakaran'ny tompo tamin'ny maty. Manova ny fomba fijerinao atsara manao hoe ny ankehitriny koa dia fotoana fiasana. Dia makana metrahany olona fanontaniany Jesosy, ino nataonao Jesosy? Dia hoy Jesosy, ny ankehitriny koa ny raiko miasa, za miasa. Mandra-pahatonga ny fotoana izay ifarana n'izao rehetra. Ry havako malala, ny ankehitriny ary zay ifampitoy amin'ny ho avy dia izao ny asa atao amin'ny fahasoavana. Asa atao amin'ny fahasoavana, amin'izay asa ataonao dia matoky ny fahasoavan'ny tompo. Ny olona matoky ny fahasoavan'Andriamanitra dia sady miasa tsara izy, mahatsiaro fifanambiana sy fifaliana amin'ny asa atao andavanandro io, tsy ahatsiarovany hoe zioga io, tsy ahatsiarovany hoe asa izay asa mampijaly ny tenany sy ny fiainany io, fa tokony hifaly ry havako ny mpanompon'Andriamanitra rehefa miasa izy. Fa ny faharoantsika ny ankehitriny ihany dia ity ry havako malala fanolora-teny. Lay fampitoana ankehitriny izay ifampitoy amin'ny ho avy tsika teo dia fanolora-teny. Fanolora-teny izao ny fanolora-tena dia ny ankehitriny fa tsy ny lasa akory. Tsy hoe za angefa nandray ny tompo 50 taona lasa zay, za angefa nandray ny tompo 30 taona lasa zay dia efa ampy zay eny tokoa. Efa zanak'Andriamanitra ianao, Andriamanitra tsy manome tsy fofoy na mandray tsy fofoy, fa rehefa niraisiny hoe zanak'Andriamanitra ianao dia zanany. Andriamanitra tsy mivadika amin'ny fanekeny aminao. Ianao ange androany zanako fa raha pitso indray ianao tsy zanako. Tsika ary tsy manao zany nefa tsika mpanoto ty ry havako. Itsika tsy mivadika amin'ny fanekena amin'ny zanakitsika. Tsy hoe rehefa naditra zanatsika dia naritsika tsy ho zanaka asa namaky very izy na namaky vazy na nanimba automobile, toy tsika manao hoe sanatriny zany ariko tsy ho zanaka rehefa namaky very. Tsika olombelona mpanoto ty tsy manahy zanaka. Ko maika ve Andriamanitra, Andriamanitra ve anahy zanaka. Tsy rehefa manoto tsika dia arian'Andriamanitra tsy ho zanany hoe satria anao nanota dia tsy ho zanako tsony ray ianao. Andriamanitra tsy manao zany ry havako. Fa izao rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia zanak'Andriamanitra. Zay nandraisanao an'izay Satana maha zanak'Andriamanitra anao zay tamin'ny nanaovana batisanao, tamin'ny nanokananao mpandray, tamin'ny anson'Andriamanitra zay natefa tao aminao. Fa izay mety ho lasa 5 taona lasa, 10 taona lasa, 90 taona lasa, fa ankehitriny dia mbola iainanao sy avaozonao isan'andro zany. Zay ny filazantsara ry havako malala. Iainana isan'andro izy, fa tsy iainana amin'ny lasa ihany. Ny lasa tsy alovanao ny fandraisanao ny tompo. Fa zao ankehitriny zao koa ianao mbola manavao fanolora-tena hoe tompo misaotranao zao ankehitriny zao. Ry havako malala, izay ankehitriny zay, zay no fampitoy amin'ny ho avy io, fampitoy amin'ilay fiainana mandrakizay. Tsy ny lasa ihany no fampitoy amin'ny ho avy, fa ny ankehitriny mihitsy. Inona ny ankehitrininao avy izay amahatonga anao mibanjina n'ilay fiainana mandrakizay. Zao ankehitriny zao ny tompo miteny aminao manao hoe Andriamanitra, ninitsy nijery ny androny tsy fahalalana tany, ny androny tsy fahalalana, fa izao ankehitriny zao izy dia mandidy ny firenena rehetra hibebaka. Raha koa malala zay ny faharoa. Hoy tsika hoe lay ankehitriny mitoy amin'ny ho avy dia ny fanovozana ny fanavaozana ny fanolora-tena zao ankehitriny zao. Aza mietreritra hoe fiainana kristianina dia fiainana routine, hoe fiainana mandeha ho azy, hoe fa mandeha ho azy ange zany hoe za manao an'izao, za mizara, za manome, za miakanjo tsara, za manao fanompon'ny diakona, za manao fanompon'ny mpandray, za manao adidy, za mandeha mamangy, za mandeha mivavaka isaky ny maraina, za mihainy mofinaina sy ny sisa rehetra. Zany rehetra dia
fiainana fitaovana eo ampelantananao hanavaozanao fanolora-tena fa tsy zay akory ny mahakristianina. Ny mahakristianina tsy izany rehetra zany fa zany fitaovana hanehoana ny mahakristianina fotsiny ihany sy fitaovana hanefenanao ho kristianina toena amin'ny toetra tsara fa tsy zany ny mahakristianina. Ny mahakristiananao dia ianao miorina amin'ny finoana azany rehetra any dia toy ny vatsy na vavaka io na famangina io na fa raha miobavaka tahaka izao na teny vakina io na mofinaina io zany rehetra any dia fitaovana hoentina mamatsy anao ahatonga anao ho kristiana ilaina ny vanim-potoana ankehitriny. Zao ny tompony mila anao dia omeny anao zay rehetra mahasoa anao amin'ny fiainam-panahinao satria zay ny ankehitriny. Fa raha ndrevako malala tsika manao hoe ny ankehitriny a dia midika hoe asa fanompoana sy asa atao amin'ny fahasoavana. Faharoa fanolora-tena takiny amin'ny ankehitriny. Fa ny ankehitriny koa rehefa koa malala zay ifampitohy amin'ny fiainana ho avy a dia ilay atao hoe fitiavana. Ninina ry havako malala fanambinana amin'ny asa. Ninina ry havako malala fanavaozana amin'ny fiavaozana amin'ny fitondran-tena amin'ny fanompoana raha vao misaraka amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny hafa dia mandrika io. Io fakapanaana azo ny kristianina tao Korinto. Ny kristianina tao Korinto dia nanana ny zavatra rehetra, nanana fanomezam-pahasoavana izy, teny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Nanana fanomezam-pahasoavana izy, nisy nanasitrana. Nanana fanomezam-pahasoavana izy, nisy ireo talenta maro samihafa atao anatin'ny fampianarana. Ary nanao zany tamin'ny fanatsiaro fahasoavana izy. Fa izao rehefa koa malala ny tsy ampy tao aminy dia ny fitiavana. Ny ankehitrininao zany rehefa koa malala dia ankehitriny tao aman'Andriamanitra anao iaina amin'ny fitiavana. Asa rehefa amin'izao vanim-potoana sahatra anatin'ny firenena izao, anatin'ny zao tontolo izao, manahoana ny ankehitrininao. Izay io ankehitrininao io rehefa koa malala no any mananao ny fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay izay ilay fiainana ho avy amin'ny andro farany dia izao no mananao dia eto ny tompo manafatra anao ary. Raha toa ka mibanjina ny fiainana mandrakizay ianao dia izao ny ankehitriny aloha jerena. Tazanao amin'ny alalan'io ankehitriny io ny fiainana mandrakizay. Inona ny ankehitrininao? Dany ianao aingana miasa. Dia izay asanao ataovy amin'ny fitiavana, ataovy amin'ny fahamarinana, ataovy amin'ny kitsi-po. Ary faharoa dia izao ataovy isan'andro ny fanoloran-tenanao. Asa velanao fiainana mandeha ho azy zany ny fiainana kristianina. Havaozy isan'andro amin'ny tompo ny fiainanao. Ary fahatelo dia izao hitafio ny fitiavan'i Kristy, hitafio ny fitiavan'Andriamanitra. Zay ilay afatra Daniela voalohany rehefa koa malala raha mitoko 12 dia ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo manao hoe inona no afatra? Ny fiainana ankehitriny dia mitohy amin'ny fiainana ho avy. Zany hoe ny ankehitrininao no anomananao ilay famira-piratany fiainana ho avy. Fa ny faharoa rehefa koa malala zay aseho an'ity bokin'ny Daniela ity dia izao ry havako ny fiarovan'Andriamanitra ao anatin'ny ady sarotra. Iny andininy voalohany manao hoe ary amin'izany andro zany dia hitsangana Mikaela andrian-dehibe izay mitsangana iaro ny zanaky ny firenenao. Zany hoe tsy tokony adononao ary fa ilay ankehitrininao io izay amponao an'Andriamanitra anatin'ny fahasoavana, ilay ankehitrininao io izay iainanao ny fitiavana, ilay ankehitrininao izay hanovozanao fanoloran-tena dia tadidio tsara hoy ny bokin'ny Daniela fa ao anatina zava-tsarotro zany. Tsy maintsy handalo zava-tsarotro zany. Ary mety hisy fahoriana lehibe mihitsy azy na amin'ny ankehitrininao na amin'ny any am-parany any. Dia izao ny toko omen'ny bokin'ny Daniela. Tsy ilay zava-tsarotro lalovanao akory, tsy ilay fahoriana lehibe ny zava-dehibe fa ny fiarovanaN'Andriamanitra. Ho avy hitsangana ilay arkanjely, ilay Mikaela lehibe, hiaro anao sy ny firenenao. Zany hoe ny fiarovan'Andriamanitra ny lasa alohan'ny fahoriana. Jereo tsara ny fitanisan'ny Daniela azy. Hoe ho avy Mikaela, hitsangany Mikaela. Mitsangany Mikaela zay vao tonga ny fahoriana lehibe. Tsy ny fahoriana lehibe akory no lasa alohan'ny Mikaela na lasa alohan'ny fiarovan'Andriamanitra, fa ny fiarovan'Andriamanitra ny lasa alohan'ny fahoriana. Toko atsika zany rehefa koa malala amin'izay fotoana izay ilay fahoriana
tsy tompony teny farany fa lay Andriamanitra mijoro eo anivon'ny fiangonana, lay Andriamanitra mijoro eo amin'ny tokantranontsika, lay Andriamanitra mijoro eo amin'ny fiainantsika ny lasa lohany fahoriana izay ho avy. Vomataran'andron'Andriamanitra zany tsy tara ry havako, ny kalandren'Andriamanitra tsy tara, tsy efa tonga ny fahoriana dia atsoin'Andriamanitra manao hoe avy zay Andriamanitra vojeo amin'ity fahoriana ity, tsy zay hoy Daniel. Foy Daniel manao hoe efa eo Andriamanitra vao tonga ny fahoriana. Amin'izay fotoana zay tsisy toeran'ny fahoriana ao. Zay ny dikany. Lay fahoriana zany tsy ino ny tompo-toerana fa ny fitahian'Andriamanitra sy Andriamanitra ny tonga alohan'ny fahoriana. Asa raha azonao zany ry havako malala. Zay mahatonga ny tombokin'ny Daniel tono bokin'ny fifaliana ry havako na dia mijery izy manao misy fahoriana lehibe any aparany any. Tsy voalaza eto moa hoe sanatria misy coronavirus fa melohan'ny atongava zany rehetra zany dia efa tonga aloha lay Andriamanitra mpiaro anao. Melohany avian'ny zava-tsarotra na atongavany zava-tsarotra amin'ilay ankehitriny io dia efa tonga talohany zany ary Andriamanitra. Koa inona mampanahintsika ry havako. Toko anao zany ambaram-bokin'ny Daniel zany. Ary mazava ho azy fa faminany fahitana amin'ny bokin'ny Daniel ary amin'ny fahitana azy dia tandindony Kristy zany eto lay arkanjely Michel na arkanjely Mikael. Ary rehefa mijereny Mikael ianao na mijereny Michel dia manana sabatra izy. Dia jereo tsara ny faminaniny bokin'ny Apokalipsy rehefa miresaka an' Jesosy Kristy tompo izy hoe mahita ny zanak'olona izay nitanany sabatra nandresy lay dragona. Zany rehefa ko malala toko anao ny zavatra faharoa ambarin'ny Daniela dia iso mety mandalo zava-tsarotsika ny ankehitrinytsika tsy manino ary amin'ny avy koa mety misy zava-tsarotra ary any aparany any mety misy fahoriana lehibe zay mety ho mafy no zay lalovantsika ankehitriny any sao nge fahoriana mafy satria misy valanaretiny. Fa raha ohatra ka ampitahina amin'izay faminaniny ampitahiny filazantsara dia mbola ho mafy lavitra noho zao ary any aparany any. Fa izao ry havako tsy tokony hiova ny finoan'ny mpino, tsy tokony hiororo akory ny mpino satria manan'Andriamanitra mpiaro azy izy. Ary mpiaro azy io efa tsy hafa fefa nitsangana talohan'ny fahoriana azy, nitsangana talohan'ny zava-manahirana. Ary fahatelo farany havako malala hoetika manao hoe bokin'ny Daniel dia boky faminaniana ka mampianatra anao atsiary fa lay Andriamanitra ao dia lasa alohan'ny fahorianao. Mbola sy tonga akory io zava-traritra lalovanao dia efa teo izy, eo akaikinao izy, miaro anao ary mahafantatra tsara anao. Izy manao hoe izay voasoratra ao amin'ny boky toy ny milaza fa inao io dia efa voaisan'Andriamanitra ny andronao ary efa fantatr'Andriamanitra ianao ary ho an'izay fantatr'Andriamanitra zay tsy hafa fa ny fiangonana, tsy hafa fa ianao io dia tsy tokony hiororo eo anatrihan'ny fahoriana lehibe zay tonga satria manana an'Andriamanitra. Fa ny farany driavako teo bokin'ny Daniel raha mamaky ny bokin'ny Daniel tsika izany amin'ny diny voalohany ka hatramin'ny fahatelo zay vao ny vonaky teo dia riavako malala nitaona atsika hanohy ny fanompona. Mahafinaritra be ny maganana ny bokin'ny Daniel ry havako. Tiako ovakinao ty raha misy baiboly ambany masonao ao. Daniel toko 12 ny 17 dia zao ny afa-tsy Daniel. Fa mandeha any ianao mandra-piaviny farany, fa hitsahitra ianao ka hitsangana ao amin'ny anjaranao amin'ny andro farany. Daniel dia isan'izay ho faty amin'ity vanim-potoanan'ny andro farany ity. Zany hoe tamin'ilay izy zany tsy nahita n'lay fanjakana voalaza teo tsony fa tamin'ilay vanim-potoanan'ny fanjakan'ny léoparde izy no nandao. Fa tsy nahita ny fanjakan'ny romanina sy ny fanjakan'ny tamin'ny vanim-potoanan'ny bery izy maty fa tsy nahita ny fanjakan'ny léoparde sy ny fanjakan'ny romanina intsony izy. Fa tsy zay no ihany ny zava-dehibe revako fo izy manao hoe ho zany lay faminaniana ny teny nampitamin'ny Daniel mandeha any ianao mandra-piaviny farany. Iny andika zany ry afako malala izany hoe efa naseho anao zany zao ny faranao, efa naseho anao Daniel hoe zao ny zavatra hitrangana aparany any fa izao mandehana foana ianao mandra-piaviny farany. Iny andika zany ho anao pi efa ambara aminao efa nambara tamin'ny fiangonana fa tsy maintsy hisy ny farany
ary ny fiangonana sy ny mpiny rehetra dia resy lahatra fa tsy maintsy faranyity izao tontolo izao ity. Raha ohatra ka tsy mpiny fa siantifika tsotra na tsy kristianina na tsy mino an'Andriamanitra dia hafa ny fijeriny ity izao tontolo izao ity. Tsy mino an'izany izy. Hoe tsisy fiaina zany fa maty dia maty. Tsy ino zany fitsaran'Andriamanitra zany izy, tsy ino zany boky ny fiainana zany izy. Fa ianao kosa hoy Daniel dia zao mino n'izany ianao satria efa naseho taminao zany. Mino n'izany ohatra efa nisokafana taminao ny lanitra dia hitanao zany dia manjary mino n'izany ianao ankehitriny. Dia inona ny toetranao ankehitriny? Mandeha any ianao mandra-piavy ny farany. Ny dikan'izany dia zao mandra-pahatongan'izay faran'izay dia zao ianao mandeha foana, mandeha tsy mijanona. Inona dikany hoe mandeha any? Toy izy mandrakariva ny fanomponao, mandra-piavy ny farany. Ny farany ho anao ry Daniel dia zao ny fahafatesana, hitsahatra ianao. Zay ny tenen'io matsin'ny Daniel. Hitsahatra ianao ka hitsanganao amin'ny anjaranao amin'ny andro farany. Izany hoe ianao ry Daniel dia zao tsy maintsy ho faty ianao. Dia hitsangana ianao ka hanana n'ilay anjaranao ery ambony ery hoe hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra ary hamirapiratra toy ny famirapiratry ny kintana. Izay no anjaranao. Fa mandra-pahatongan'izay ho anjaranao izay dia tsotra mandeha any ianao aza mitsahatra. Miavako malala. Zay ny afatra ho anao koa. Fantatrao fa nandresan'ny fahafatesan'i Jesosy. Fantatrao tsara zany. Fa izao ry havako malala. Tsy maintsy hiverina ny tompo. Fa mandra-pahatongan'izay fiverenan'ny tompo izay, ray izay. Mandra-pahatongan'ilay anjara ialanao ety. Satria io ambaran'ny Daniel io misy anjara anankiroa eo. Indray le hoe fahafatesan'ny Daniel, fahafatesan'ny mpanompon'Andriamanitra. Ary ny faharoa ilay fiavian'ny tompo eny amin'ny raha ho any lanitra. Dia izao mandra-pahatongan'ireo dia tsy mahazo mitsahatra ianao fa manohy ny anjaranao, manohy ny fanomponao. Satria mantsy avako malala mieritreritra ny kristianina hoe ny fiandrasana ny fiavian'ny tompo dia eo amin'ny tsy fanaovana nininy ka efa miaritra ny fiavian'ny tompo ka dia mangingina tsy mijoro vavolombelona miady amin'ny fahalovana, mamela ny satana anjaka eto amin'izao tontolo izao, avela anjaka eto na kolokolo na fitiavatena na fitiavam-bola na fahalotomitondratena. Ndraindray ny kristianina tsy manomana ny fiainana mandrakizay hono izy dia tsy manao ny fijoroana vavolombelona. Dia avako malala ny tenin'Andriamanitra ny lohahevitry miperikiopantsika amin'ity volana ity dia ny hoe vavolombelona ny fitsakanan'ny tompony mino. Ny dikan'izany dia izao mijoro vavolombelona ianao mandra-pahatongan'ilay anjaranao, mijoro vavolombelona ianao mandra-pahatonga ny fiafarana izao tontolo izao. Iavako malalo hafatra ho anao, mpiazakazaka ianao dia ity. Rehefa miazakazaka izany dia ny tiany Daniel resahana eto dia ianao mahatojo hatramin'ny farany. Mandeha any ianao mandra-piavy ny farany, zany hoe miazakaza ianao mandra-pahavita ny azakazakao, mandra-pahatonga ny fotoana avitany ny fanompona any mandra-pahafaty, na miazakaza mandra-pahatonga ny fiavian'ny tompo. Zava-dehibe rehefa malala dia tsy le hoe miazakazaka mafy ange, tsy izay ny zava-dehibe. Tsy le hoe tsara be le fiazakazana aty amin'ny voalohany miazakazaka mafy be dia avy eo nijanona ka tsy izay ka. Ny zava-dehibe amin'ny fiainan'ny mpino tiany Daniel resahanao dia zao enao mahatojo hatramin'ny farany an'io azakazaka io fa tsy miato eny atenatenany. Tsy ny fandehanao koa ny zava-dehibe mirimorimo mafy be amin'ilay azakazaka tzay koa ny zava-dehibe fa zao vitaono ny azakazakao. Zay mahatonga amin'ny Paoly ankeny teny tamin'ny Timoty faharoa hoy izy manao hoe nahatanteraka ny azakazako aho. Zany ry havako malala ambara aminao arakehitriny afatra Daniel, afatra faminaniny zao mandeha any ianao mandra-piavin'ny farany. Zany hoe azonao antoka ny fiarovan'Andriamanitra ankehitriny, azonao antoka ny fijoroana vavolombelona amin'ny fahasoavana, amin'ny fitiavana, azonao antoka ny fitahian'Andriamanitra anao dia mandeha any ianao hatramin'ny farany. Aza miemotra, aza kivy, aza mangatsika, aza mora kiviana amin'ny fanompona, aza mora miemotra amin'ny fanompona. Zay fanompona dia ataovy hatramin'ny farany mandra-piala ety, ataovy hatramin'ny farany mandra-piveriny tompon'ny fiangonanao. Zay nazakazaka tao amin'ny Daniel anao. Inganirayako malalo takatrao ny antsoina hoe fijoroana vavolombelon'ny fiangonana
taorian'izay fahatsiarovana ny fitsakarany tompo tamin'ny maty zay fijoroana vavolombelona atao amin'ny fitiavana, fijoroana vavolombelona atsiarovana ny fiarovan'Andriamanitra, ary fijoroana vavolombelona atao mandra-piavin'ny tompo na inona amafy ny fanompony dia ny tompo eo akaikinao. Ivavatsika ny avako malala tompo misotranao zahay noho ny amin'izany faminaniana hitan'ny Daniel zany ka mipita ty aminay ankehitriny. Manafatra anay fa mamantana fa mirapiratana ny mpino, zany fa mirapiratany mpino zany tompo dia amin'ny fotoana zay ahatsapany fa ny ankehitriny no andraisany ianao, ankehitriny no andraisany zany fa mirapiratany zany, ka ankehitriny no anomponanao, tsy amindaina na mifanjana fa ankehitriny no anavaozana ny fanolora-tena. Mampianatra anay ny faminaniana izay nasehon'ny Daniel taminay tompo eo, mampianatra anay fa ny fanompona ianao, ny fanarahana ianao dia fanompona izay andraisanay faherezana, andraisanay fiarovana, andraisanay hery sy tanjaka, ka mialoha lavitra ny fahorinana lovanay ny fandresena ny fahafatesana. Tompo misotranao koa zahay noho ny amin'izany tokomenao anay zany fa mandra-piavinao no anomponay ianao, mandra-piavy ny fahafatesana no ezakazahanay amin'ny joto amin'ny mpitiavana. Dia mivavaka izahay tompo amin'izao alahady ao arinina ny Pasika izao, mivavaka ho an'ny isa tokantrano, efa voasoratra ao amin'ny bokinao ny kristianina tsirairay, efa anao fantatray f'Andriamanitra tsy manome tsy fohifohy ianao fa azo antoka tompo dia tahiny tokantrano tsirairay avy, hamariny fa manana Jesosy nandresy ny fahafatesana ho azy izy, ary manana anjely mpiambina amin'izay zavatsarotra nalovana isan'andro. Dia tahio tompo ny tokantrano tsirairay, tahio ny zanakay ny eto ny tsy eto, tahio ny asan'ny kristianina tsirairay ao anatin'izao zavatsarotra izao. Aza velanao isorava faninanana, aza velanao isorava asa, aza velanao isandalo zavatsarotra e, fa marino ilay teninao fa manana anjely, manana Jesosy Kristy mpiaro sy mpamonjy anay zahay. Dia manonona ny fiadananao tompo amin'isa tokantrano izay ankehitriny, ary avaozany fanolora-tenanay ho tianao mihoatra ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo naovanay izany vavaka izany, ary mbola iomboranay ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe ranay izay ihany an-danitra. Amen. Amarana ny fotoantsika rehefa malala ka ny hira faraika amby 700 andininy voalohany no ataontsika mialoha ny tsodrano, ary ny andininy faefatra kosa ao arinan'ny tsodrano. Raika amby 700 andininy voalohany mialoha ny tsodrano, ary ny andininy faefatra kosa ao arinan'ny tsodrano. Raisiny tsodrano, ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra no eo aminao, ka ataony saina iray sy vava iray ihany any amin'ny fankalazana ny anarany ane ianareo.
dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ampitoeriny aminareo ho aminareo ani ny fiadanana. Amen. Andriamanitra ireny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.